Dia tononna ho antsika mianakavindray ato amin'ity tokantrano ity tompoko ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny fitahina mahatrerika izay omeny ny fanamasina isan'andro isan'andro. Ny Baiboly dia milaza an'izao teny izao manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ary raha raisinao manao ihany koa izany teny izany dia tena mitombona satria ratsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy ho tahaka an'izao isika. Ary dia tononona ho antsika mianakavy aloha zany ny fiarabana ombam-piraritsoa ho anao izay manamarika ny datin'andro androany toy ny tsingeritaona naterahana na ny tsingeritaona nanaovana baptême na mariage na batisa sy ireo daty malaza teo amin'ny fiainanao dia manona ny fitahin'Andriamanitra ho anao izahay. Miarabana ihany koa ny tenako pasteur tonga soa eto amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity. Manona fiadarana tomponao pasteur tovy dia miarabantsika mianakavy toko. Mialohan'ny anatanterantsika sy anambarana indray ny sitrapon'Andriamanitra dia manasanao aloha zany ny tenako iaraka hivavaka. Ry Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra dia mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy ny mpanomponao. Raha toa mbola manana anjara indray anambarany teninao sy ny sitraponao eto amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity. Mangataka ny taridalan'ny fanainao masina izay ampianatra anay sy hanoro-hevitra anay hanazava nyity teny soratra masina ato amin'ny Eksodosy 5:20 sy 9:7 ity izay tsy mora tompony manakatra ny fahamarinana izay tia ny soratra masina ho ambara kanefa dia misy lesona goavana izay makasika ny fiainam-panahinay ho amin'ny fiainana mandrakizay ary lalam-pitahina ihany koa amin'ny fiainana eto ambonin'ity tany ity. Koa aza vao ny sain'ny mpijery sy ny mpiaino ary ampianaro ihany koa izay anambarany teninao eto amin'ity andro anio ity Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eksodosy 5:20 no vakitsika. Andalana vitsivitsy ihany no vakitsika satria manasanao ato anatin'ny tokantrano izay hamaky an'izy hatramin'ny farany makasika indrindra ny efandroesantsika teto omaly ny nandidian'Andriamanitra ny Mosesy mba hananganana ny taberna kely sy ny fanaka tao anatiny dia hovakinany andininy fa 5:20. Ary ny taberna kely dia ataonao ambay ny folo amin'ny rongony fotsy madinika voasina sy manga sy volomparasy ary mena. Kerobima asan'ny mpanenona mahay no ataonao sorany. Ny halavan'ny ambainy iray dia 8:20 akio ary ny lamban'ny ambainy iray dia 4 akio. Itovy ohatra ny ambainy rehetra. Ambainy 5 no avitranao iray ary ambainy 5 koa no avitranao iray. Ary manaova tady vavarana manga eo an-tsisin'ny ambainy iray dia eo an-tsisin'ny ambainy iray dia eo an-tsisin'ny anankiray efa voavitrana. Ary manaova toy izany koa amin'ny ambainy farany eo an-tsisin'ny anankiray efa voavitrana koa. Tady vavarana 50 no ataonao eo amin'ny ambainy iray ary tady vavarana 50 koa no ataonao eo amin'ny sisiny ambainy izay amin'ny anankiray efa voavitrana koa. Ary ifandray ny tady vavarana ary manaova farango volamena 50 ka akambano amin'ny farango ambainy ka dia voakambana ho iray ny taberna kely. Eo amin'ny 7:20 ny andininy voalohany ihany koa dia ozy ny soratra masina. Ary manaova ny altara amin'ny hazo akasia 5 akio avy ny lafiny 4 dia ho efajoro tsy mivady mandry ary 3 akio ny aviny. Ary manaova ny tandrony eo amin'ny zorony 4 ka ataovy miray aminy ary petao takela barahina. Ary manaova ny vilaniny fandraofandavenona andraofana ny lavenona ary ny sotronafiny sy ny lovia famafazana ary ny fitrebiny sy ny fitondranafiny. Varahina no anaovanao fanaka rehetra momba azy. Ary manaova makarakara varahana taka ny arato eo aminy ary manaova vava varahana 4 ataonao ambonin'ny arato eo amin'ny zorony 4 ary ataovy eo ambanin'ny sisin'ny altara eo ambodiny izany ary eo koa makarakara nasaka ny altara. Ary manaova bao ka ho amin'ny altara dia bao azo akasy ka petao takela barahana ary ampidiry eo amin'ny varahana ny bao ary eo koa eo amin'ny lafiny 2 amin'ny altara ny bao raha lanjaina izy hazo fisaka no arafeto ho altara ka ataovy bobokaty araka izay naseho taminao tao atendrombohitra no anaovanao azy pasteur Ertina. Vakitsika farany pasteur ry amin'ny 7:20 andininy faraky amin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ao anatin'ny tranolay fionana dia eo amin'ny ivelan'ny
efitra lamba zay manakombo manakona ny vavolombelona no andarany arona sy ny zanany azy eo anatrehan'i Jehovah hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina ho lalanina mandrakizay amin'ny zanak'Israely zany hatramin'ny taranany faramandimby. Ya reo andin-tsoratra masina manomboka ato amin'ny Eksodosy toko 5:20 toko 9:20 toko 7:20 reo zany mazava be pasteur fa ny lohateny ery amin'ny 5:20 dia zao ny lohateny nansoramandro manao hoe ny nandidian'Andriamanitra Mosesy ny nandidian'Andriamanitra Mosesy ny amin'ny anaovana ny tabernakely sy ny fanaka momba azy. Io le tabernakely io pasteur dia tsy inona akory fa io no filaza azy koa zany anakireo tranolay fionana tranolay fionana amin'Andriamanitra. Rehefa tatio arina moa zany io le tranolay fionana io dia natao tao anatin'ny tempolo izy io pasteur dia ao zany no ahafahana miaona amin'Andriamanitra na ahafahana mifandray amin'Andriamanitra safia raha misy olona zany ohatra mila fibebahana mila famelan-keloka anao fanompom-pivavahana na anao fanatitra dia notsindrin'Andriamanitra mazava tsara tamin'ny fotoana io ny hoe tsy hoe any amin'izay toerana tianao anaovana azy no fotoana hivavahana na toerana hivavahana tsy hoe any amin'izay fotoana tianao anaovana azy na toerana fa notsindrin'Andriamanitra hoe manomboka eto dia eto amin'ity le hoe tranolay fionana na eto amin'le hoe taberna kely ity ao no ahafahana miaona amin'Andriamanitra ao no ahafahana mahatonga an'Andriamanitra mivavaka. Izay zany tamin'ny andron'ny lalàna izay no tamin'ny andron'ny Mosesy ary raha mandinika ny toko 9:20 toko 7:20 8:20 no eritserety hoe toko telo lava be no nanoratan'Andriamanitra ny plan nanamboarana n'io tranolay fionana io na ny rafitra anaovana an'io le anina io hatramina kiramborambon'le lamba hatramin'ny lokona lamba hatramina ny bao filanjana entana filanjana azy hatramin'ny lokony hatramin'ny karazan-kazo hatramin'ny karazana volamena hatramin'ny karazana zavatra kely hoe mipetaka na sarisary hosodoko atao amin'le izy dia ny mahavariana pasteur fa nomen'Andriamanitra amin'ny atsipriany zany hoe tsy zavatra kitoto tsy zavatra mandehandeha ho azy tsy zavatra hoe arak'izay tian'ny olona eritseretina fotsiny na tian'ny Mosesy eritseretina fotsiny na tian'le zanak'Israely fotsiny hoe zao ny mahatsaratsara azy fa nomen'Andriamanitra plan tsara hoe zao metra karety zao ny refiny ato zao ny ato zao ny hazo ampiasainareo zao ny lamba zao ny zao fa tena mahavariana pasteur le hoe inona loatra no natonga an'Andriamanitra nanao an'io. Izy tsy nanao amin'ny général fotsiny eto vitanareo mampety azy eo dia atao volamena dia zao toko anaky telo ny toko 5:20 ny toko 9:20 no toko 7:20 no nanaovan'Andriamanitra tena hatramin'ny atsimpiriany ny zavatra rehetrarehetra tao. Ny zavatra anankiray fotsiny zany zay ny tao amin'ny testamenta taloha zay fa ny nalasansaina zany pasteur dia ny hoe fa inona no natonga an'Andriamanitra nanao an'izany inona no natonga an'Andriamanitra maninona raha nataony en général fotsiny inona natonga raha tonga hoe nataony ambangovangony fotsiny io fa maninona no natonga azy niditra tamin'ny atsipriany tsapin'Ibrahim io mihitsy pasteur no zavatra tiatsika hidirana amin'izao vanim-potoana izao ny hoe inona moa no mahatonga olona marobe amin'izao fotoana izao tsy mahazo valim-bavaka. Izao foana no resaky ny olona pasteur ny hoe Andriamanitra iray ihany ny vavahana fa ngamo hafa ny Andriamanitra ny ary dia hafa ny Andriamanitra ny ary dia hafa ny Andriamanitra ny ary Andriamanitra iray ihany nge ny vavahana inona ny fifindrafondrana fiangonana inona ny fifindrafondrana tsero dia raha izay tokoa pasteur no zohina sy jerena Andriamanitra iray ihany ny vavahana dia raha ny tokony izy tokoa nge za dia manorevitra ny olona inona tokoa moa tokony hifindrafondrana maninona no hifindrafindra etsero ianao maninona no miala atsy dia hifindra atsy hiala atsy dia hifindra atsy miala atsy dia hifindra atsy
vazo mitovy ihany o ilay fitenenantsika malagasy vazo mitovy ihany ve dia hitana rano inona no akanesanaatsy akanesanao are akanesanao atsy akanesana nefa ny Andriamanitra iray ihany fa izao izy tena marina pasteur atofo ary zany dia mampirisika ny olona aza mifindrafindra fiangonana zany tsy fanao zany pasteur zany mifindra tsy mifindra ry fa saingy izao anie no mahavariana tokoa maninona no misy fotoana le olona mifindratsy dia ohatra mahazo valim-bavaka maninona no misy fotoana le olona mialatsy dia mifindratsy dia mahazo ohatra miala atao amintsika ohatra le olona dia mifindra amina fiangonana anankiray dia mahazo valim-bavaka izy miala amina fiangonana zandriny anankiray izy dia mety makany amin'ny fiangonana zokony dia ny fiangonana zokony ray izy mahazo valim-bavaka na miala amin'ny fiangonana zandriny anankiray izy dia makany amin'ny zandriny anankiray dia mahavariana mahazo valim-bavaka na miala avy any amin'ny zokony izy dia makany amin'ny zandriny dia mahazo valim-bavaka fa maninona no misy zay zavatra zay hoe tato ianao 10 taona tato ianao 20 taona tato ianao 50 taona tato ianao 2 taona tato ianao 5 volana vavaka tsy nahazo ninina no indray nefa ianao mifindra dia nakany amina fiangonana anankiray dia tonga dia nisongadina le valim-bavaka misongadina le izy tsotra be pasteur lay fomba fiaona amin'ny olona amin'Andriamanitra io tena zava-dehibe amin'Andriamanitra eto amin'ity toko fa 7 ty zao tsika andiny fa 2 teto izy ao anatin'ny tranolay fiaonana ao anatin'ny tranolay fiaonana dia io velan'ny efitra lamba izay manakona ny vavolombelona no andaharany arona sy ny zanany azy eo anatrany Jehova hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina ho lalàna mandrakizay amin'ny zanak'Israely hatramin'ny taran'ny faramandiby zany no tsindrian'Andriamanitra tsara hoe ao le tranolay fiaonana ao le tranolay fiaonana dia natonga n'Andriamanitra ny exige zay le teny frantsay ka mba malaza azy hoe ohatrany hoe ny exige ino moa zany filazan'izany hoe no tsindrian'Andriamanitra tsara tsy nataon'Andriamanitra zavatra kitoto mihitsy tsy nataon'Andriamanitra zavatra kinangananga na hoe ataovy an'izay eritseretanareo azy ataovy amin'izay tianareo atao azy ataovy amin'izay tianareo tondrana azy le fivavahana tsy izay no nataon'Andriamanitra teto pasteur fa nomeny tsara amin'ny atsipriany ary eo pasteur ny mahasamihafa azy mahatonga nyilay olona ny hoe niala tamina fiangonana ray tatsy izy niala tamin'ny fiangonana zandriny izy ohatra nakany amina zokony na niala tamina zandriny izy nakany amin'ny zandriny ankiray hafa dia nahatsapa valim-bavaka le olona dia ny fomba fisaonana amin'Andriamanitra samihafa pasteur ny fomba fitedavana an'Andriamanitra samihafa ao mako pasteur atovy ny olona sasany nampitondra fivavahana sasany mandray an'le hoe zay tianareo mety foany zay fomba hitedavanareo an'Andriamanitra mety foany ninona mety foany io e na dia mbola misy fahotana kely ary nareo mety foany io e na dia eo arany fahotanareo goavana mety foany io rehefa miditra am-piangonana nareo fa Andriamanitra ray ihany io e na ny fomba fiderana ao am-piangonana ny fomba fitedavana an'Andriamanitra am-piangonana mety foana amin'izay anaovanareo azy e dia nataon'ny olona amin'le eritseretany azy nataon'le olona amin'le fotom-posainany dia mivavaka izy tsy mahatsapa nininona mivavaka izy tsy mandray valim-bavaka fa misy fiangonana ane pasteur tsy manao an'izany fahoany zany a fa misy fiangonana tena ataony tsara amin'le hoe ahoana ny fomba tena hitedavana an'Andriamanitra ahoana ny fomba iaonana amin'Andriamanitra ka hatonga ny olona ho tafahoana amin'Andriamanitra azonao ahoana inona no exigence atao anatin'ny baiboly inona zavatra exigen'Andriamanitra ato ka tokony tsy maintsy ho atao famasinana manahoana ny takian'Andriamanitra toe-po manahoana ny takian'Andriamanitra toe-pana manahoana ny takian'Andriamanitra toe-tsaina manahoana ny takian'Andriamanitra fitafy manahoana no takian'Andriamanitra rehefa hivavaka ianao fiderana manahoana ny takian'Andriamanitra vavaka manahoana ny takian'Andriamanitra fa eo fotsiny Andriamanitra iray ihany le hivavahana fa ny fomba fitedavana azy samihafa dia misy olona tsy mahita an'Andriamanitra ary tsy ahita an'Andriamanitra mandra-pahafatana
tsy ahitan'andriamanitra mandrapahafatiny ary tsy andrevany mavaka mandrapahafatiny satria le ato ny pastera dia tsotra ihany andriamanitra raha ihany ny vavahana fa le fomba hitadiavany an'andriamanitra no lasa mandefa hoany fotsiny fa hoany fotsiny am'izay saipatany io ny hitondrany azy kanefa hoy andriamanitra eto am'ty toko fa 5 ty tsy izay saipatatrareo no hitondranareo an'io raha io tsy izay no iverinareo metimety no anambaranareo ny tempolo io taberna kely io le tranolay ionanareo amiko tsy izay eritseretanareo mampety azy fa misy hatramin'ny atsipiriany hatramina milimetatra centimetre nomen'andriamanitra eo daholo ny refiretsarehetra ka raha tsy matoa andriamanitra nanindreny io dia nafinaritra aloha pastera rehefa nanamboatra n'le tranolay fionana ry mosesy dia nataony amin'ny atsipiriany io nataony men'ny architecte io di hoe ty ny iny izy ty ny fomba hitondranao azy ny plan hitondranareo azy de tena inona raha n'le architecte nanao an'io taberna kely io tamin'izany fotoana izany ary de zay natonga n'ireo zanak'israely tafahoana tamin'andriamanitra fa raha io nisy zavatra mifandiso ka hoy ry mosesy hoe ataovy an'izay anaovana azy any fotsiny io ranga fa inona koa ny anaovana n'ity exigena daholo ny refiny ato ny lokony ato ny anaran'le hazo io aiza ny atananyho azo io tsy nanao an'izany ry mosesy fa tena nataony araky nandidin'andriamanitra ary izay ny eonan'andriamanitra tamin'ireo olona ireo raha raisy natao amin'le tontolo ara-pana zany izy pastera de tsotra be io moa zany a tsy afaka ho an'ny jerosalema tsontsika ka eo eona amin'andriamanitra de io fa ozy de sosy eo amin'ny Matio toko 4 tsy any jerosalema na ny tendrombohitra intsony no vakiko kely ngeza pastera John toko 4 aloha jereny olona kely izy fa eo amin'ny andininy fa rehefa ny adevitra jesosy sy ilay vehivavy samaritana de hoy jesosy namaly azy eo amin'ny andininy 120 hoy jesosy tamin'ny raha vehivavy mino ahy fa ho avy ny andro ka tsy am'ty tendrombohitra ity na ny jerosalema aza no ivavahanareo amin'ray ianareo mivavaka am'izay tsy fantarareo izay kosa mivavaka am'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha tena mpivavaka ivavaka amin'ray amin'ny fanasy ny fahamarinana fa ny iray koa de mitady mpivavaka aminy ho taka izany andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana no tsindriny jesosy tsara atao amin'ny testamenta vaovao zany pastera fa tsy any jerosalema intsony na ny tendrombohitra intsony na eo amin'le taberna kely intsony ny vavahany fa hoy andriamanitra hoy jesosy eto andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana ny tena marina ilay taberna kely arabaky teny tany amin'ny Eksodosy le nivakitsika teo pastera dia novaina atao amin'ny tontolo ara-panahy asinao tsy intsony zany zao ny vavahana fa saingy no tsindriny jesosy any hoe amin'ny fanasy ny fahamarinana misy fahamarinana exigén'andriamanitra ao rehefa hitady an'andriamanitra tsika pastera manahoana ny toeponao manahoana ny refo ny toetsainao manahoana ny refo ny fahamasinanao anatrika an'andriamanitra manahoana ny refo ny fitafinao anatrika an'andriamanitra manahoana ny fahamarinana hijoronao fa andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka fanasy fahamarinana exigén'andriamanitra eo tamin'ny testamenta vaovao ny fahamasinany olona le zany tsy azo atao am'le fivavahana fahoany le zay tianao anaovana an'io zay akanjo tianao anaovana azy rehefa nde hivavaka ianao zay tianao fa andriamanitra tsy mijery ivelany zay fivavaka ao atao fa tena mbola misy io pastera exigén'andriamanitra io zay ngamba ny azoko miaratsiny amin'ny teny frantsay kely hoe tena mbola tena tsindrin'andriamanitra tsara hoe tsy maintsy mitady an'andriamanitra fanasy ny fahamarinana ao amin'ny fahitsiny anao amin'ny fahamasinana anao raha tia hitan'andriamanitra pastera to marina zay pastera eo amin'ny andininy 220 ny toko fa 5 de zany soratra masina manao hoe ary ao no iona aminao aho ka eo ambon'ny rakotra fanaovam-panavota no tenenako aminao de eo anelanelan'ny kerobima roa zay eo ambon'ny fiarany vavolombelona ka olazaiko zay rehetra andidiko anao olazainao amin'ny zanak'Israely raha namorona n'lay taberna kely andriamanitra pastera Ertina dia voalohany indrindra toerana iaonana amin'andriamanitra le izy io refo nomen'andriamanitra io arak'ilay voalazanao teo dia avy tany an-danitra izy io nampidinina le taberna kely tany an-danitra
dia io mihitsy ny refiny tsy mihoatra io na ray milimetatra azy ny fanaka rehetrarehetra nanaovana azy a dia tena io mihitsy no izy tsy afaka mihoatra amin'io zany Mosesy ary tsy afaka nanatombo ihany ko na hoe na ena le izy dia zay natonga n'Andriamanitra nankasitraka n'ilay taberna kely tamin'ny andron'ny Mosesy dia jereo tsara fa na inona nataon'ny Mosesy dia nisy fahombiazana foana ny zavatra rehetrarehetra nataony satria arak'izay rafitra sy plan na refiny men'Andriamanitra azy zay a no natao tao amin'ilay taberna kely ny vavolombelona tamin'izany vanim-potoana izany araka ny fanazavana nentinao teo a dia rehefa tonga nefa Jesosy Kristy tompo a dia izy io mantsy misy atanatohatra pasteur misy le taberna kely dia tamin'ny andro Solomon izy io natao le hoe tempoly fa rehefa tamin'ny andron'ny Jesosy izy io a dia rava la efitra tao amin'ny tempoly zany hoe foanatreo zany lay fombafomba-pivavahana tato amin'ny testamenta taloha fa lasa nanaraka n'ilay fanekena vaovao tao amin'ny Jesosy Kristy tompo a ny olona rehetrarehetra ary zay no tonga ny apôstôly Paoly nilaza manao hoe tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra na tempolin'ny fanamasina ny tenanareo tsy fantatrareo fa olom-boa vidy ianareo zany hoe tamin'ny alalan'ilay rahan'i Jesosy Kristy tompo no nividianana antsika dia lasa tempolin'Andriamanitra isika ka ny refo voalohany mahatonga ny olona ho ampirefo pasteur Ertina raha amin'izao andron'ny fahasoavana izao dia ilay tenan'ny Kristy na ilay famonjena nataon'i Jesosy Kristy tompo raisin'ny olona rehefa mandray an' Jesosy le olona ka voadio an'ny rahan'i Kristy a dia manomboka eo zany no manomboka tomombana tsara ny refin'izany olona zany pasteur dia rehefa mandray an' Jesosy le olona dia zao misy fitombona le izy misy fitombona ho azavaitsy koa le nga manotsindriko koa lay teninao teo le hoe nahoana no misy mpanompon'Andriamanitra be lehibe mametraka fanontaniana no hoe misy vanim-potoana izay tsy mahazo valim-bavaka tena marina zany io fomba fiasan'Andriamanitra io ry havana raha ny atao hoe expérience mba hita zany expérience kely mba hita dia tahaka an'izao izy io rehefa miditra ao anatin'ny fiangonana anankiray ny olona na mandray filazantsara anankiray na dia mbola mpanota be aza iny olona iny tsy mampanina aloha zay fomba fitafina zay zavatra hohaniny na mbola mety misy fofotoka izy nefa olo io marary dia zavatra mahavariana dia ity sitranin'i Jesosy iny olona iny rehefa misy etaeta ho aminy anaovan'Andriamanitra fahagagana tahaka an'ilay vehivavy nandeha rà nandritra ny 12 taona io vehivavy io tena mpanota fa zao aloha Jesosy tsy mijery amin'ny mahampanota azy fa mila fanasitranana fotsiny zao le raha vehivavy dia nositraniny rehefa nakasika an' Jesosy fa ny tenin'ny tompo avy eo dia hoe amin'izao sisy zao aza manota intsony zany hoe na dia ao anatina karazana fahotana zany olona anankiray ka tonga ao anatina fitoriana filazantsara anankiray na ao anaty fiangonana anankiray dia mandrakarivo reny olonireny mandray fahagagana tadidio anefany fa tsy sanandro akory Andriamanitra dia anao fahagagana aminao hoe ohatran'le fahagagana tamin'ny malindraiky na ohatran'le fahagagana ndraisiko tamin'ny herintaona fa manomboka eo amin'iny midingan'ny fitombona ara-panahy misy fitombona zany hoe ao arinan'ilay fanasitranana mety ho azonao mety hoe tratranakisy tenao na fibromana nisy famosaviana dia mbola voavy nanompo sampo mihitsy ianao maly ariva dia nositran'ny tompo nefa ianao tonga ao anatina fotoam-bavaka anankiray dia manomboka eo amin'ilay fanasitranana iny misy dingana ara-panahy eo dia mitaky fibebahana lalina aminao Andriamanitra mitaky fibebahana ozy izy Baiboly manao hoe mibebay ianareo areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba hazona famelana ny heliko areo zany hoe misy dingana ohatran'izay dia fibebahana fa maninona no mibebaka ny antony dia zao ozy ny tenin'Andriamanitra izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotraka mahafoy azy no azo famondrapo ny heliko areo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra areo ka ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy maino izy zany hoe ianao le nandray fanasitranana io dia tsy maintsy mibebaka ianao ibebanao ny fahotanao ibebanao ny fijagajanganao ny fampotsampo zay nataonao tany aloha tany dia rehefa vitanao zany dia misy dingana foana le izy misy dingana faraisana an' Jesosy Kristy tompo dia dingana ao amin'ny batisany fibebahana sy ny finoana an' Jesosy Kristy mandrakariva misy olona pasteur tsy mety hiroso anatin'ny dingany batisa mihitsy kanefany a nefa efa nandray an' Jesosy efa nanompo an'Andriamanitra efa mibebaka tamin'ny fahotany fa tsy mety atao batisa mihitsy dia nefa ny batisa no lalana anankiray azahoanao ny valim-bavaka hafa ndray misy zavatra tsy ho azonao mihitsy ao anatren'Andriamanitra raha tsy miroso ao anatin'ny dingany batisa ianao satria ny Baiboly dia milaza fa izay mihitsy atao batisa no vonjena dia be ndray nefa ny olona vita eo amin'ny batisa izy
dia ny feverany manao hoe vita batisa ka afaka makamakaina amin'izay lasa tratrany sanatria ohatrany hoe manao congé spirituel hoe lasa makamakaina kely fotsiny rehefa vita batisa dia ohatrany lasa tanjona farany le batisa dia be dia be ny olona lasa tsy mandray valim-bavaka tsony ray rehefa vita batisa hoe atraminy nahavitako mibatisa dia tsy telo taona zay tsy nandray valim-bavaka fa miatrikady mangotragotraka foana dia fa ny marina dia ity miatsara miamitombo mila fanavaozana mila fanavaozana ary mahatratra an'ilay refy io ma tsy ny mahatonga le mpanompon'andriamanitra sasany miteny le hoe maridrefy any maridrefy fa ny marina tsy mbola tena tratra le refy fa arakaraky ny andehananao no hitombonao mila mitombo foana zany mila mitombo foana ahatratrarana an'izay refy zay mandra-patonga jesosy kristy tompo eny am'raha alandra ahatratra n'ilay refiny le taberina kely dia ny tenanao zany zany hoe azo antoka mihitsy fa olona vonjy ianao azo antoka mihitsy fa olon'andriamanitra ianao azo antoka fa fonenany fanahy masina fonenan'andriamanitra ato anatsika ato rehefa andriamanitra ny monina ao anatsika ato amin'ny alalan'ny fanahany dia za dia milaza pasteur hoe lasa olona manam-pahefana le olona lasa olona manana hery ara-panahy le olona lasa olona mihetsika amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana le olona ary miseho matetitetika amin'izay le hoe ahoana ny fomba andomako ny valim-bavaka ho tonga eo amiko ny olona manana an'izany takefy zany dia afaka andray valim-bavaka isanandro tsy mitovy amin'le tamin'ny andro ny fahagagana hoe voanandray an' jesosy fa rehefa manomboka mitombo zay rehefa eo anatinao zay ka mitombo le fanomezam-pahasoavana ao anatinao dia mihetsika io fanomezam-pahasoavana ao anatinao io a andraisanao an'ilay hoe fitahina eo anatrehan'andriamanitra zany any riavana ny hoe indraindray tsika mametraka fanontaniana mametraka fanontaniana tsika indraindray manao hoe fanahoana no rehefinareo mamoaka devoly dia mivoaka ny devoly samy devoly zao ihany no avoaka nahoana ny misy fiangonana tsisy fanasitranana mihitsy ao tsisy devoly mihetsika ao tsisy na dia kely azy marary le olona mitsao dia mivoamaika marary le olona mivoaka ao fa maninona ny mahatonga an'izany dia izay le izy misy planche misy refy takian'andriamanitra ao raha mijanona am'izao ianao ka tsy hitombo dia tsisy nininona ho hitantsika mihitsy fa arakaraky ny hitombonao arakaraky ny andehananao ny hitombonao ary amaliko an'ilay karazana endrika fanamarihana sy fanontaniana ny entonao teo pasteur teny hoe fa manina tokoa misy olona mifindrafindra fiangonana dia raha ny tokony hoe tsy tokony hifindrafindra fiangonana le olona fa manina le olona tsy maintsy mifindra satria mifindra normal be any izy tsy maintsy mifindra satria lay ara-panahy te hitombo te hivoatra misy zavatra tedavy nefa ny tsy ho hitany atsony le fiangonana atao no tsy mety mitombo tsony dia lojika be na ho teneneny ambony pilipitra hoe aza mivoaka mivala dia lasa ihany izy pasteur satria maty ny fanahany reraka ny fanahany dia ny ataon'le pasteur sisa dia sary-piary dia ny sasany aza moa manozona hoe melany eo raha tsy ho zonitra hoe tatanareo nazahoanareo tatony nazahoanareo fiara tatonareo nazaho zanaka dia mialokalokany am'le nazo zanaka sy le nazo fiara atao am'le fiangonana nefa le ara-panahy olona me maty dia tsy maintsy mivoaka izy pasteur raha ohatra ka tsy ao zay le refy ara-panahy takin'le olona zay zany mihitsy le izy pasteur atovy le izy hoa io zavatra rehetra zany matovy soratra anaty baiboly pasteur matoa ny soratanao amin'ny Eksodosy toko 5 toko 7 dia misy lesona amin'izao vanim-potoana iainantsika zao io pasteur reo toko anankitelo ngeza be reo hoe lay raha mijery ny taberina kely io ny pasteur no zavatra kely bilitika kely any izy io hoe io zany tsy dia hoe trano be ohatra ny rova fa zavatra kely anankely fa nefany a tena nomen'andriamanitra hatramin'ny isan'ny fantsika ny isan'ny zavatra ataonao ao ny isan'ny tady ny isan'ny tena satria le izy andriamanitra rehefa iona amintsika pasteur andriamanitra tsy manoko totoa zany jerenao tamin'nisy fotoana izy rehefa iona amin'ny zanak'Israely any am'le toko 120 sa toko 20 sa toko 7 toko 7 le nampiomaniny tsara ny zanak'Israely hoe aza mikasy be vavy atao anatin'ny 3 andro raha eo namiko diovy ny fitafianareo aza manakaka zany hoe andriamanitra rehefa eona amina olona dia mila fiomanana zany pasteur mila fiomanana jerevo daholo eo amin'ny testamenta taloha no resantsika fa na i Mosesy nisy fotoana ny teneny hoe isory ny kapanao a fa tany masina ijanonanao io ionamiko ianao zao dia mila fiomanana zany daholo zany ny olona atao anatin'ny baiboly ray manontolo ato pasteur ieli-paminany ary lazako anao fa ieli-paminany zany ange amin'ny maha-eli-paminany azy na vita nampitsahatra ny ranonorana 3 taona sy tapany nefa indray andro andriamanitra ny teny taminy hoe ionamiko ianao fa io ampiomana anao aloha
zao daholo ny zavatra ataonao aretendromboatra reny ao ny eo anamiko de nisy fiomanana hatramin'ry Abrahama de nisy fiomanana foana hoe pasteur rehefa iona amin'Andriamanitra ile olona ary marina le teninao telo hoe amin'ny voavoalohany aloha tsy mampaninina mihitsy raha mbola mpanoty ianao de ninninona fitafinao ninninona sotronao ninninona teny ratsinao amelany eloko foana Jesosy ary mandray anao izy fa io no mahatonga an'le mpino nge pasteur mametra-panontaniana ny mpino manao hoe maninona izahay tamin'ny voavoalohany nahazo valim-bavaka foana tamin'izay vao nanomboka nivavaka de nandray fitahiana foana tamin'izay vao nanomboka nivavaka de nandray fanasitranana vao nanomboka nivavaka de nandray fahagagana fa maninona no rehefa 3 taona tioarina 5 taona tioarina 10 taona tioarina ny vavahana ohatrany tsy mandray valim-bavaka intsony ohatrany tsy mandray fitahiana intsony satria marina le teninao teo pasteur mila mitombo ny ara-panahan'le olona ahatratran'le refy takian'Andriamanitra ahatratran'le fahamasinana takian'Andriamanitra de misy refy eo pasteur zay takian'Andriamanitra mihitsy ohatran'le nananganana ny taberna kely teo de manatratra n'intsy kelikely le mpino de izay ny mahasamy hafa an'le hoe hitanao hoe misy fiangonana azagaga ianao raha mahita fiangonana tena manao miracle misy fanasitranana misy fitahian'Andriamanitra zay tonga le olona miova daholo satria pasteur ao amin'ny toeram-pivavahana io mbola tsy mahatratra an'le refy akory fa miezaka manatratra an'le refy zany hoe miala eo amin'le toerana hoe zay efa zao mihitsy fa aleo fotsiny zao nefa nitondranay azy fa miezaka le fiangonana mijery an'le hoe inona ny takian'Andriamanitra de miezaka izy manamasina choral azanao miezaka izy mba manamasina mpitendry zava-maneno miezaka izy manamasina mpiandraikitra sy ny mpino rehetra miezaka izy mba hisy fahamasinana kokoa ampiangonana miezaka izy mba hisy fanajanan'Andriamanitra kokoa azanao mba hisy fanajanan'Andriamanitra kokoa anatin'ny toeram-pivavahana miezaka le pasteur hanadio tena hanamasy tena misimisy kokoa ifandray amin'Andriamanitra normal be raha misy fahagaganao normal be raha misy fanasitrananao fa misy nge pasteur mpitondra fivavahana mpitondra fivavahana sasany aza mbola mahavita mitsangajanga mpitondra fivavahana sasany mbola mahavita miaina eritrereto hoe nahita mpitondra fivavahana zay fa tsy teny keto le anarale misotro labera mifoka sikara misy mpitondra fivavahana amin'ny pasteur lazaka anao mahavita mampirafitelo jeren'ny fiangonana izy hoe tsy manambady nefa jerena ry ambadikely akitelo vehivavy miaraka aminy misy mpitondra fivavahana ohatrany hoe tonga am-piangonana jerena maso fotsiny choral na miainao anatina fijangajakana ary le choral avy aloha eo fa tsy maninona jerena mpitendry zava-maneno na efa io misy adalana fahotana mafaty sy fahalotom-pitondran-tena mavesatra azy ataon'le mpitendry zava-maneno ohatrany andeferan'le mpitoroteny andeferan'le mpitondra mpitondra fivavahana na efa hita zao ara tsy mandeha amin'ny zelon'ny intsony ny fahamasinanao am-piangonana efa mivily lalana ny déconne ohatrany andeferan'le mpitondra fivavahana normal raha tsy manatrika ao Andriamanitra normal raha miala ao Andriamanitra ka na de miteny ary le olona hoe Andriamanitra ray ihany ny vavahana Andriamanitra ray mivavahana fa Andriamanitra tsy ao de azagaga ianao fa tsisy fanasitranana zany ao azagaga ianao fa tsisy valim-bavaka zany ao ny azon'le mpitondra fivavahana atao fotsiny sisa de ny manenjika ny fiangonan'ny hafa manenjika ny fiangonan'ny hafa ary manenjika fotsiny amin'ny hoe mpaminany sandoko reny manao fahagagany reny zay sisan'ny azony atao devoly ny ao ambadika reny fandroana devoly reny ka inona tokoa moa no teneninao rahalahy ao aminao tsisy fandroana devoly ao aminao tsisy fanasitranana normal lenao raha nienjika an'ireny le fiangonana zay manasitrana olona normal lenao raha nienjika an'le olona zay mandroaka devoly normal lenao raha nienjika an'ireny le mpitoroteny zay mety tena mba tena mitoroteny satria ao aminao ary le fahotana manjaka mahita an'le mpivavaka ianao ohatra mba miaina amin'ny fahamasinana amin'ny fitafy de tsisy ninazonao tenenina akoatran'ireny akoatran'ny hoe secte reny
azonao mahita ny olona misaron-doso manao aleloha sy amen ianao tsisy ninona azonao tenenina koatrany hoe aza makamreny fa reny ny sekta fa ny anjehana tsisy fanamarinana fa ny anjehana tsisy hoe zavatra hitanao hoe inona ny anjehana ireo fa enjehanao fotsiny dia any amin'le fiangonana zay hitanao fa tena mety mifo zay sisany azonao atao zavatra anankiray nefa pasteur toromarika ometsika mpitondra fivavahana ty satria tsy tsikera moa ny ataotsika eto fa toro lalana fampianarana raha tianao rahalahy ny ahitan'Andriamanitra iasa amin'ny fiangonanao dia jerevo le refy ataovy araka le refy takin'Andriamanitra mihitsy zay ngena tonga ny baiboly ny laza pasteur amin'ny Hébreo boky ny Hébreo epistily ny Hébreo toko 12 andidiny 4 manao hoe meza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo jereo ny refin'le fahamasinana ao am-piangonana jerevo ny refin'le fahamarinana torinao am-piangonana aza tao an'le fahoany fotsiny aza tao am'zay say patatro fotsiny aza tao am'le raha zatranao sy ny hoe zao nefa maizy anay fa mba jereo inona ny tena takin'Andriamanitra aza tao am'le fa hoe ty fotsiny zay tianay atao dia mety ty fa jereo inona le fahamasinana takin'Andriamanitra fa za pasteur dia mbola manindry foana tsy zava-dehibe le hoe olona mifindra fiangonana io tsy zava-dehibe le hoe mialatsy anao dia mifindra ato dia miala ato dia mifindra tsy zany zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia le hoe misy an'Andriamanitra ve le toeram-pivavahana misy mifanatrehan'Andriamanitra ve le toeram-pivavahana misy an'Andriamanitra miasa ve le toeram-pivavahana fa raha tsy ao am'le refin'ny fahamasinana io zay takin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tsy ao am'le refin'le fahamarinana io zay takin'Andriamanitra hatramin'ny androany lany andro ao ianao lany fotoanao ianao lany fotoanao ianao dia ny antoro-hevitra amen'ny baiboly ry pasteur ry mpitondra fivavahana mba raha tianao ry pasteur isany ny ahitany hoe isy Andriamanitra miasa amin'ny fiangonana miverena pasteur miverena ry mpitondra fivavahana amin'izay zavatra takin'Andriamanitra dia ho hitanao zavatra hitranga pasteur atovy melohan'ny amara-paranana ya melohan'ny amara-paranantsika dia tadadio tsara ry havana malalo amin'ny tompo a fa io refy zay nomen'Andriamanitra io a dia endrika isehon'ilay toe-panahintsika hoe ampirefy tsara ve ianao raha hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra any amin'ny bokon'ny apokalypsy toko 12 any raha milazany amin'ny fiverenan'i Jesosy izy pasteur sy ny fitsarana dia ny hoe refeso ny tempoly dia isao zay mivavaka ao zany hoe ampirefy tsara ve ianao a manahoana ny refinao ino atrehan'Andriamanitra le refy takina teo araka ny nambara teo dia hoe efa mibebaka marina ve ianao zay ny refy voalohany efa tena nandray an' Jesosy ve ianao manahoana ny toe-panahinao sy ny toe-pahamasinanao amin'izao vanim-potoana zao zao vaninandro enantsika zao nao to hoe vaninandro ny fiamorana vaninandro mahabe ny fakapanahy aiza ho aiza ny toe-panahinao amin'izao vanim-potoana zao mbola tena ao anatinao tsara ve ny fanamasin'Andriamanitra mbola tena ao anatinao tsara ve lay pouvoiran'Andriamanitra lay herin'Andriamanitra mbola tena mahavavaka ve ianao eritrereto hoe amin'ny firenao no foa maraina mivavaka mba mivavaka ve ianao alohan'ny atory manahoana ny mbola etaetaponao ve mbola mamaky an'ity baiboly ty ve tsika amin'izao vanim-potoana zao zany mantsy anisan'ny refy daholo takiny zany pasteur mbola tena ao tsara ve ny fahamasina mpitondrantenanao ozy ny soratra masina vakiko faraparany eto amin'ny boky Isaia toko voalohany dia izao miteny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Isaia toko voalohany eo amin'ny andininy 12 raha avy miseho eo anatrehako ianareo iza moa mitady anareo anitsakitsaka ny kianjako aza mitondra fanatopona intsony fofona fahavetavetana amiko zany ny voalom-bolana sy ny sabata ary ny fiatsom-piangonana tsy zakako ny fivorimasina aroaroa-paratsiana raha manaty tanana ianareo dia hitapo-maso tsy hijery anareo aho enina manao vavaka biaza ianareo dia tsy aina aho feno ranon'olona ny tananareo misasay ianareo diovy ny tenanareo esoritsy eo anolohan'ny masoko ny ratsy fanaonareo mitsara fa aza manao ratsy ireto olona ireto a dia mpivavaka manompo an'Andriamanitra fa saingy zao tonga ao anatin'ny fiangonana izy dia mitoy ihany amin'ny fahavetavetana mitoy ihany amin'ny fitondrantena ratsiny mitoy ihany amin'ny fifankahalana ny fanompo-tsampiny
mitoy ihany amin'ny resaka fijangajangana sy ny falitona maro samihafa, mitoy ihany amin'ireo karazana ataoko hoe fivavahana ny Andriamanitra hafa. Dia misy vanim-potoana nefa mitodika amin'Andriamanitra ihany, misy vanim-potoana nefa to manompo an'Andriamanitra ihany. Dia ozy Andriamanitra mamaly, raha vao miseho anatrehako anareo iza moa no mitady anareo anitsakitsaky ny kianjako, aza mitondra fanatim-pona intsony fovona fahabetabetana amiko zany. Tsy zakako ozy Andriamanitra ny fivoriana masina aro paratsina, zany hoe ny hoeverina fao fivoriana masina, kanefa miaroaro zavatra ratsy, miaroaro tsy fahamasinana, miaro fiatsaram-belatse, miaro loto lay fitoam-bavaka, miaro fampirafesana lay fitoam-bavaka, le mpitondra fivavahana na le pendraiky tao mampirafy misarabady, tena mbola makany amin'ny dadarabe, makany amin'ny mpitaiza olona ny sasany. Dia ozy Andriamanitra manao hoe ala ny fanahiko zany fivoriana zany, tsy makasitraka an'izany mihitsy fa fofona fahavetavetana amiko. Ary dikan'izany rehefa fofona fahavetavetana eo anatren'Andriamanitra dia izao tsy mamaly vavaka Andriamanitra. Io matsy mizara roa ny fiakatra io vavaka io anatren'Andriamanitra. Ny voalohany dia dinika fofona manitra eo anatren'Andriamanitra ny vavaka ny olona anankiray, na fofona fahavetavetana eo anatren'Andriamanitra. Ka ny mahatonga izy lasa fofona fahavetavetana dia izao feno faharatsiana ao, feno loto ao, feno fiatsaram-belatsy ao anatin'ilay tempoly. Zany hoe tsy ampirefy foana ilay tempoly zany, dia tsy miaino ny feon'ny fitarainan'ilay olona Andriamanitra. Ary zany foana hoa pastera ny mahatonga le hoe mampametra-panontaniana hoe fa maninona ny tsy misy devolony mihetsika atsy, nahoana le olona zay tonga rehetrarehetra ao tsy mety sitrana mihitsy, nahoana ny pino ao anatin'ilay fiangonana, tiany le pino le fiangonana, tao ny namoaza an'Andriamanitra azy, tao ny nandraisany an' Jesosy, tena tiany le pasteur, tiany le fiangonana. Fa ny olana aminy dia zao lasa mihidy ny tanan'Andriamanitra, tsy mandray valom-bavaka otsony izy, dia mitady andray fanapahan-kevitra izy manao hoe zary tiany ho ale, tato ny namoaza ny tompo, tato ny namonjena ny tena, nefa tena tsisy nininona fahamaina ato, lasa misy fahamainana ato. Dia sahira-kevitra izy amin'ilay vanim-potoana, mety zavatra mety hitranga nefa dia ity so dia sandratrian'izany lasa fofona vetavetana lay vavaka atao amin'ilay resaka fahotanao, amin'ilay resaka faharatsianao. Raha miova ndray moa le fiangonana hoe mba mitombo fahamasinana mbo afo zay, fa rehefa miteny ianao ka lizy mihitsy efa tsy mety hiova tsony. Dia lazaiko aminao pasteur etiana fa tena misy blocage eo ary tsisy valim-bavaka ho azy hoe tsy zakako tsony mihitsy ozy Andriamanitra le fivoriana masina roroparatsiana. Zany hoe Andriamanitra mihitsy le fa miala ao. Dia matetika le olona mbola mitady an'Andriamanitra ao, fa ozy Andriamanitra zany anaka efa tsy eo tsony, efa nandao evo zary, efa lasa eva ela be ny tsy tao fa nareo sisa no mivavaka ao. Dia ohatrohatra zay le zavatra mampalahelo pasteur. Zay le izy ka toko hoe zava-dehibe zay pasteur hito mpamaraparanana goavany fampianarana momba ny refina taberna kely pasteur. Tian'Andriamanitra raha fitiana ndratsakitsika amin'ny rahalahy teo hoe Andriamanitra tena miexige zavatra mihitsy hoe tsy manao zavatra kitoto zany izy zany. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany pasteur tsy zavatra kitoto zany, fa tsy maintsy misy refy ara-panao. Ary tany amin'ny testamenta taloha le refiny taberna kely no any fa amin'izao fotoan'izao ny refiny tsika le taberna kely n'Andriamanitra, tsika no tempolo ozy izy, ny tempolin'Andriamanitra velona, tsika no fihaonana amin'Andriamanitra. Dia ozy izy hoe inona nikambanany tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa itsika ny tempolin'Andriamanitra. Noho izany jerevony refinao fanompoana an'Andriamanitra. Io pasteur tsy Andriamanitra tsy manavakavaka ary Andriamanitra tsy mizatavan'olona, valian'Andriamanitra daholo ny olona rehetra rehefa mivavaka. Fa saingy izao ihany le izy Andriamanitra mijery aloha hoe iza no tena ao anatin'le refy, ary eo ihany nisehon'ny fanasitranana, eo nisehon'ny valim-bavaka sy ny fahagagana. Fa aza dia diso manenjika loatra, aza dia diso manenjika loatra rehefa mahita fiangonana mba misy fanasitranana sy fitahian'Andriamanitra. Fa le fiainana namboary ny fomba fanomponan'ny tompony ataovy mba manaraka ny refin'Andriamanitra, dia ho hitanao fa amin'ny toeram-pivavahana misy anao io iseho koa ny voninahitr'Andriamanitra pasteur. Dia vavaka tsika mino tompo fa ny fampianarana teto androany dia nafanay ny tombo, nafanay ny anatra. Izahay tompo dia ho any an-danitra, izahay dia andova amin'ny fiainana mandrakizay. Nefa fantatray koa fa raha mbola eto ambonin'ny tany zay dia mila fandraisena, mila fahombiazana. Mino tompo fa ny fampianarana ny renesina teto androany dia hitondrana eo amin'izany fandraisena, hitondrana eo amin'ny fahombiazana, hitondrana eo amin'ny lalana mahafinaritra sy ny dingana mahafinaritra amin'ny fanomponanao. Ta io reto mpijery reto, ta io ny mpanaraka ny fandarana mehoery izy ireo, toany izy ireo. Za mino fatao anatin'izay fandarana izay dia hiazakazaka ny fiainanay, hiova ny fiainanay,
tao anatin'izay fandarana zay tompo dia hotahinao reto mpijery fandarana ireto ary iova refy mba tsy hanao fivavahana fahoany fotsiny fa tena fivavahana manaraka ny zavatra tena takinao mihitsy. Misaotra raha io. Amen. Dia zay ngamba pastera no azo no tenena teto androany dia mirary soa mirary ny fitahin'Andriamanitra antsika manakafika samy hotahin'ny tompondray amin'ny herinandro